Atolotro ny Radio Plus anareo mandritra ity herinandro ity, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sedra. Tantara nosoratan'ny Aloka Tefson. Nahenonao feo any Sitraka Lovarilala, Ramsedatanta, Rindra Rajaofera, Ajarandry, niaraka tamin'ny Priskara Kotormanana sy Ravaka Anjaniony. Tompona andraikitra sy mpanatotosa, Ajarandry. Andro fahatelo, Saloy, avy vetivety nge ianao Iany tompoko, ahoana izay? Fa aiza dada sy mamanareo ny tsy tonga mivavaka Tsy izany re pastera fa misy olana kely ny tokantranonay dia mbola variana mandamina izany angambo zareo. Fa problème ohatrana hoana izany ry anaka? Tsy miasa tsony data fa nesorony patron-any. Tsy haiko tsy antony fa efa elaela izy izay ny tsy niasa tsony. Izany ve? Nefa tokony voamaika ampazoto azy mivavaka ary izany Tokony mba mandalo any trano mitondra mbavaka ny tokantranonay mihitsy aloha ianao pastera. Tsy afeniko anefa misy fotoana data manaridia amin'ny fisotroana toka Efa tonga amin'izany mihitsy ve? Iany tompoko. Aleo fa hijery fotoana ary dia mandalana trano. Fa fotoana tahaka n'inona moa izany no tokony hatratraraka andry zareo ao an-trano Tsy haiko tsony fa ohatra miovaova be ny programa andry zareo amin'izao fotoana izao. Data moa dia matetika no alina vao modiko. Zaho ary nandeha atao pipenao ary rehefa ao daholo zareo dia hiezaka makany. Eny tompoko, aleo fa izay ary izany no atao Izay ary fa dia mirary soanareo rehetra ry Saloy Misaotra pastera. Tonga soa nareo vady dia inona izany azoko anampinanareo? Miala tsiny raha tonga tapitapoka aty aminao tompoko. Fa araka ny resantsika farany iny dia tonga izay mivady. Rehefa mifandinika tsara izay mivady mantsy dia tapa-kevitra izy no alefako hiasa aty aminao. Ay, dia vonina tsara izany. Ny asanao raha matorasera manomboko izao dia manadio ny birao rehetrarehetra, ny fiasana sy ny koloara. Ny karama indray moa aza manay ianao fa tsy hamono antoka anao mihitsy fa fanaraka tsara amin'ny asa vitanao ihany sao dia misy tsy mazava aminao aloha aza vaiko Mazava tsara tompoko fa ny tiako anontaniana dia hoe miditra amin'ny firy azy izany dia mirava amin'ny firy? Mila tonga alohan'ny amin'ny fito ianao satria amin'ny fito miditra ny mpiasa. Ny sakafo atoandro moa dia tsy dia manahirana satria ny toeram-piasana ihany miantoka anazy ka. Eny ary tompoko, misaotra indrindra. Fa ny amiko ve tsy hevitra tsony tompoko na dia omenao asa hafa ary tsy mifidy fa ataoko daholo izay misy. Miala tsiny meserabary tsy afaka mandray anao tsony aho raha ny tena mety aza dia tsy miseratserana ty tsony mihitsy aloha ianao fa raha mbola hitako na henoko dia mety ampiakariko ihany ty raharaha ty averiko hatrany fa fiatrako anao no nandraisako ny vadinao. Tsy mbola navita nangalatra tato amin'ny toeram-piasana. Eny fa na dia tapa-panjaitra aza mbola tsy nangalariko tamin'ny toerana ity. Ny zava-nisy anie dia mamatotra anao nisy entana maromaro very tsy nahitana faktura. Tsy hiverina amin'izany tsony ngamitsika angara-bary. Mamelary patron. Oka mba ho Andriamanitra inoko no anasazy ara tena nisy eloka vitako tokoa. Tsy ho lava resaka aminareo mivady tsony fa afaka mandeha nareo dia manomboka rapitsy ianao raha matorasera miasa. Dandre mitara fa mampisy fiatraikany amin'ny asanao izany Eny ary tompoko, izay raha fandehody aloha izay Eny ary Fataizanareo ny tsy hita vao maraina nefa mbala tokony nandehanana ny ankona ny androany.
Gaga be mihitsy anie pastery. Tany an-tranon'ny patron an-dadanareo teo aloha kizay a. Misy resaka tsy maintsy nataonay tany. De tsy mba nindrasana andro hafa kosa ve fa de amin'ity andro alahady mihitsy kosa e. Sa tsy mba mamonjy fiangonana ohatranareo kosa zany ny patron an-tady zany. Tsy haiko rehefa ny alahady ihany izy no tratra ao an-tranony ao a. Araka ny tenin'ny dadanao. Ary Estina? Tsy fantatro na Estina fa efa hatramin'ny maraina koa izy ny lasa de mbola tsy miverina hatramin'izao. Misy zavatra resahako anareo da fa aleo rehefa tonga ity nare. Fa inona koa zany ry neny? Tsy inona akory fa mahakasika ny fiainantsika ato an-trano e. Fa manina raha tonga de resahana ry neny a. Ahoay, ary ohatran'ny efa tiana koa ka izany miakatra ny tohatra izanyko. Andraso ary rehefa tonga ihany izy. Ohatra e. Fa misy inona samy mifosafosana andray nareo e? Ha? Tsisy mifosafosanao zany ry tiana fa inona ary tia avy be tia? Masako. Petra mihitsy reo fa misy resaka tiako atao aminareo da. Fa misy inona e? Zange maika ary neny e? Mipetra ho aloha. Ka efa mipetraka rangahy za fa teneno. Zao ry izy mianada. Efa irahantsika malala. Tsy afenina anareo tsony ngamba fa efa tsy miasa tsony dadanareo. Voaroaka tany amin'ny toeram-piasana izy satria voaendrikendrika ho namoaka entana tsokosoko. Nefa tsy navita an'izany akory dadanareo. Manoloana izany dia betsaka ny zavatra miova ato an-tranonsika ato. Tsy ampy tsony no vola mihodina. Ny tiako resahana anareo dia mila miafy kely aloha isika mandra-pahitan'ny dadanareo asa hafa indray. Ny jiro tapaka dia miezaka merina an'izany zahay satria fantatray fa tena ilainareo zany. Manomboko izao ihany koa dia izany asa satria mba niatra antsika ny patron an-dada. Anga? Na dia asa tsy mendrika aza ny atolony a. Tsy inona akory zany fa fanadiovana ny toeram-piasany. Mety tsy hanana fotoana firy tsony aho totokatrano ato fa samy miezaka amin'izany. Na tiany zany na saloy. Sy mahagaga koa zany ry neny a. Ny roasiny dada dia avy eo ny vadiny indray hono ny ampidirina. So dia mba misy ambadika zany. Mailomailo ihany nareo ry neny a. Raha za ty be fanahiny ty aloha dia ohatra misy ambadika zany. Fa ambadika inona ohatra ka? Ka tsy haiko e. Hitantsika eo ihany ny toyany. Efa samy olon-dehibe nareo dia ataovy izay hitanareo fa mety. Zay ankizy moa afaka anao inona e. Aza manary ianao ry tiana. Asa ny diaka aminy fa tsy hanao zavatra mifanohitra amin'izany akory. Eny ariko. Vita ngamba ilay resaka. Efa hivadika any amin'ny sambrako afa tsy. Tonga loloatra angamba fa na ty toerana esanty asa mbola mihidy be daholo. Oay, iny fa tamy kosa ny fiarangiaratrema ka. Io fa tonga raha matorasera. Mba maharo-potoana kosa izy zany a. Ary tena tsy miova mihitsy izy fa le mafatifaty kely foana tamin'izany. Raha mba fantatrao mantsy fa nitsiriritranao mafy any aho tamin'ny rehefa tany ratsikiri. Fa rabaro no nahazo anao ka lasa vadiny ianao. Nampangina fo kosa hatr'izay satria tsy tia hahita olana amin'ny vadinao. Ankehitriny kosa aloha dia tsy hoaritra intsony ny andefitra e. Miala tsiny meserabary, tsy maintsy nataoko re mba fandraisako bebe kokoa amin'ny vadinao. Mila karakaraina tsara fotsiny raha matorasera mba ampivoaka tsara ny endriny e. Fa atao tsy hita tsara ny endriny ao anatin'ireto akanjo anaovany reto. Madame Rasera, manahoana ianao? Manahoana tompoko? Ao tsara. Vonina tsara zany ianao. Eny tompoko. Tena vonina moa zany e. Andao ary mandrosoa e. Natolotry ny radio plus anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe Seitra. Tantara nosoratan'ny Aloka Tefson. Nahenonao ny feon'ny Sitraka Lovarilala, Ramseta Tanta, Rindra Rajaofera, Ajarandry, niaraka tamin'ny Priskara Kotormanana sy Ravaka Anjaniony.
tompona ndraikitra sy mpanatotosa atsara ndre. Mbola itoy